Trahateka ny police nationale Ambilibe niray amindreo namonina afaty an'ilay mpianatra avy nanao fanadinana baccalauréat ny faharoapolo septambra 2024. Eto zay dia manambara fa zay olo navandoza zay vailokendriky zay navandoza moa fa misy taky ary efa nalefa ny fitsarana ary am'izao fotoana dia efa napotika fa mbola misy kosa ny mbola tsy tatra eo amin'ny telo io fa ny momba ireo jiaby efa fantatra ary farany dia mangatika ny fitoniana ny vahoaka eto Ambilibe fa mandeha ndraiky zay manakahifana fa tsisy zavatra ohatrany ary mangatika koa ny fiaraha-miasa am'izay mbola mahita na mareny ny vaovao mikasiky zay telo lahy zay mbola tsy tatra. Efa natolotra ny tompon'andraikitra fampanohavana moa ny ray izay tratra ary voatanany amponja izy amin'izao fotoana izao fa ireo sisa kosa dia andala-pikaroana azy ny mpitandro filaminana.